Taona fanatanterahana ny asa ny taona vaovao 2024 araka ny fanambina petraka ny fikambanana tanora miantsehatra na ny tamiah ho fisantarana izany ary dia nisy ny fidinana fotony teny anivon'ny Fokotany Morarano izay nitanterahana fikambanana efa nisy raha teo ihany koa moa ny foto-drafitrasa tanterahana eny an-toerana amin'izao fotoana izao araka izao fitim-baovao entin'ny Lovaramanasoa amin'ny sary Mamrasoanay vazao. Apetraka eo ambany fandraisana andraikitra sy fanatanterahana ny asa ny taona 2024 araka ny nambaran'Andriamatoa Benjamin Randriamahefa filohan'ny fikambanana tanora miantsehatra na tamia raha tonga nanao fitsidiana teny amin'ny Fokotany Morarano ny fikambanana izay tarihany io maran'io. Nanatanteraka asa sosialy teny toerana tokoa ny fikambanana. Androany moa zany dia eto Morarano eto amin'ny quartier Ampamoza Malala no misy anay amizao noho ny fitarainan'ireo vahoaka noho ny amin'ny lafy ny tetezana izay mampanahirana an zareo satria misy mihitsy ny zaza naratra tamin'izany tetezana izany ka izay moa araka ny ahafantaran'ny vahoaka anay dia ny hoe mandray andraikitra tsy miandry takalony ka rary ny sitsiny amin'ny fampiarabana tratry ny taona dia nomenay andry zareo ny tetezana dia mitondra ny voatsirambony tanany izay ho an'ireo vahoaka indrindra ny be antitra zany izay tsy afaka tsony hoe mbola andeha indray hitady asa hamelona ny tenany ka ny amin'ity 2024 ity zany dia mbola mipetraka ihany ny taonan'ny asa sy ny ady amin'ny fitiavatena izay efa nivoizinay manerana ny nosy ka manafatra kely zany hatreto amin'ny fahatongavan-tsaina satria mba efa ampy izay ny fialamboly lavareny ireo mpanao politika malagasy mba tokony hifantoko amin'izay amin'ny resaka sosialy indrindra ny tsy fandriampahalemana ny tsy fampitsakafo ny tsy fahafahana mampianajanaka ny tsy fahafahana mitsapitena zany no tokony lara-pahamehana amin'izao 2024 izao. Tsy fanamboarana tetezana ihany fa dia niroso tamin'ny fizarana vary ho an'ny be antitra ao amin'ny Fokotany Morarano ihany koa ny fikambanana tamia. Tsy nandalo fotsiny fa dia nihain'ny fangataham-ponina ihany koa ny fikambanana isan'ny voatra nandritry ny fotoana ny fampidirana jiso rano eny amin'ny faritra ray eto an-tanàn-dehibe ity. Nampisehon'ny fahavononany amin'ny fahafaporeo vahoaka ka mandinika Andriamatoa Benjamin Randriamahefa filohan'ny fikambanana tamia.